Fandroànan-kolaka izay no andraisan'ireo mpiasa miisa 100 ao amin'ny orinasa Air Madagascar ny famindrana azy ireo antery ao amin'ny orinasa Tsaradia. Ny Tsaradia izay orinasa na filiale mifanjohy amin'ny orinasa Air Madagascar. Raha ny fanazavana entin'ny mpitondra sy ny mpitantana, 100 isan-jato ny petrabola an'ny Air Madagascar ao amin'ity orinasa Tsaradia ity. Saingy raha ny fanazavan'ireo mpiasa, misaraka tanteraka ireo orinasa ireo araka ny lalàna. Isan'ny toeran'ny fanahiana ireo mpiasa ireo izay efa nanaso ny kontrata amin'ny Air Madagascar ny antoka ho an'ny asan'izy ireo sy ny tombotsoa mifanaraka amin'izay. Tsy misy ihany koa raha ny fanazavana ny antoka omen'ny mpitantana fa hijanona 100 isan-jato marina ny petrabola ny kompania Air Madagascar. Toerin'izy ireo hatramin'ny farany ny fanaovana siny ny fifanarahana hifindrana ao amin'ny orinasa Tsaradia. Ny mpiasa izay voafindra marihana fa sous contrat Air Madagascar dian'izay misy tokony fifanarahana aloha entre samy mpiasa sy ny mpampiasa izay vao misy fanapahana contrat mialohan'ny idirana contrat vaovao. Zareo hatreto tsy miditra ao anatin'izay lalan'izay fa alefan'ny zareo direct le forcen'zareo miaraka amin'ny menace fandroahana sy ny karazana sazy maro samihafa ho an'ny manjono mpiasa izany amin'izao fotoana izao. Ary ny fahazonana an'izao zavatra mitrango izao dia ao anatin'ny fandroànan-kolaka ny mpiasa. Tsy volontian'ilay mpiasa ilay andeha hoany. Fanibana ity kompania mpitaterana anabakabaka ity no andraisan'ireo mpiasa no terena afindra ireo ny fitsanganan'ny orinasa Tsaradia. Raha tsy ahivina, ny rojo lahy lasa teo no nanomboka ny asa ny orinasa Tsaradia. Izy no misahana ny sidina anatiny rehetra izay nosahany ny Air Madagascar. Sidina any ivelan'ny vitsy kosa nosahany ny kompania Air Madagascar sisa.